Ampitiavana be indray no androsoanay ao tokantranonao miarahaba tompoko alatsinainy voalohan'ny volana aogositra 2024 rehefa voalohan'ny volana aogositra toy izao dia ny akamaroany tovovavy dia saika mamarana ny volony avokoa satria efa mitsidika kely ao ny lohataona izany hoe miamisondrotra tsikelikely indray ny maripana dia miamisondrotra manaraka an'izay ihany koa ny amandona ao anatin'ny ririnina mantsy dia ohatry maimaina zany ny molotra vakivaky ny tarehy ny hoditra dia rehefa misy amandona miampy hafanana dia miampy tsiro tsikelikely ny zavaboary anisan'izany io volontsika io dia kolokoloan'ny tovovavy tsara raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika ary alzay no mbola mandrafitra ny toetry ny andro fa malefaka efa somary lasa aty ambanimbany aty ilay anticyclone dia ny zavatra vaovao tsara ihany koa dia miamalefaka ny rivotra saika manerana ny Madagasikara vokatr'izay raha ny vinavina ho an'ny toetry ny andro mandritra ity herinandro ity dia saika hibalika foana ny masoandro mazava be ny lanitra ary raha ny rapitso manokana vao maraina mahazorana malefaka ka ny any amin'iny faritry vatovavy fitofinany sy any amin'iny faritra atsimo atsinanana iny rehefa misavy ity andian-javona vao marainana atsimo andrefana sy ny aty androy ary anosy ity dia hibalika be mihitsy ny masoandro amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny saika mandra-paharivany andro ny any amin'ireo faritra sisa moa dia ifandimby-ndraona sy ny masoandro fa itoy hanorana hatrany ny aty amin'ny faritry vatovavy fitofinany ary ny faritra atsimo atsinanana ny vinavina ho an'ny maripana efa manomboka miamisondrotra izy tamin'ny herinandro tamin'ny 27 ny volana jolay nahitana 2 degré celsius tao Antsirabe fa ny rapitso dia tombananay ho 4 degré celsius ny ambany indrindra ny amin'ny faritra vakina karatra trany raha ny vinavina ho an'ny maripana ambony indrindra raha nahatsikaritra ihany koa tsika dia teto amin'ny faritry ny Havoatany saika 20 degré celsius ny ambony indrindra fa mandritra ity herinandro ity dia saika manodidina ny 2 hatramin'ny 4 ny Havoatany tena nahitana fiakarana izany fa ny maripana ambony indrindra 3 degré celsius any amin'ny Mahevatanana indray no ahitantsika an'izay manarana antsika ny fandaharana ary hoan'ireo firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara dia ny any Milan ifandimby-ndraona sy ny masoandro ny any Paris andraona ny lanitra fa ny any Johannesburg sy Nairobi no ibalika be ny masoandro ary any Bangkok anorana tandrifin-draona ho an'ireo nosy manodidina antsika dia saika maina ny andro izany hoe tsy misy orana mandraona kely ny any Port-Louis fa ifandimby-ndraona sy ny masoandro any Seychelles, Comores ary Saint-Denis dia izay indray no mamarana ny fandaharantsika mirary fahombiazana ho antsika mpaka-baccalauréat rehetra manerana ny nosy tafitasoa amin'ny ambony indrindra dia mba hanasoa ity firenentsika ity tsika dia mandrapitafy indray ary tompoko.